Tsy fitsangatsanganana fotsiny ihany fa fandraisana andraikitra adidy ho an'ny tandrazana izay ny foto-kevitra nentin'ireo mpianatra avy ao anivon'ny sampana management des affaires toy ny programme ASEM IESEG nanatanteraka fambolekazo teny Ambatomirahavavy teny androany. Rahantsika ny sary miompana amin'izay. Zanak'Aspa miisa 10 no nambolen'ny mpianatra ao amin'ny sampana management des affaires toy ny programme ASEM IESEG ao amin'ny université ASEM androany teny Ambohidranomanga commune Ambatomirahavavy. Manazava ny antony izao etika izao ny solotenan'ny mpianatra. Voalohany indrindra zany ity fanampiana firenena amina hoe olom-pirenenana rehetrarehetra ireo malagasy, fanampiana firenena amin'izao fotoana izao satria ny reboisement fantatra fa ilaina foana. Raha manapaka azy iray ianao ohatra dia tsy maintsy mamboly voly raha hoy ny fitenenana. Fa ny nenay zany dia ankoatran'izay koa amin'izao fahavaratr'izao dia hitantsika fa betsaka ny orana dia tany nefa ny mety lasa ny orana eny Antananarivo zao feno tany mihitsaka lasa ny orana ka ilaina foana ny azy dia izay koa no nangalana an'ity pente ity zany satria amin'ny pente ity matetika ny tena mihitsaka ny tany dia mba hifiksan'ilay tany anaovana ilay reboisement ary indray fa mba haniry daholo zany ireo azona ireo satria efa nahazo toromarika tsara avy amin'ireo olona atao amin'ny association Lovasoa izay manampy any organisé ity reboisement ataony ity. Na dia efa ny amin'ny sampana ambony aza dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana rahateo ny andraikitra toy izao araka ny fanampim-panazavana hoetin-dramatora Zavindrakody Virginia Panabe. Ity fambolekazo ity zany tetikasa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny mpianatra ao amin'ny tuning programme première année. Izy daholo zany no nametraka amin'ny fandaminana laminasa rehetrarehetra dia ity zany no anisany anaovana fombanesaka. Ny fikambanana Lovasoa ao toerana kosa no nanankinana ny fanaraha-maso ny fanirian'ireo zanak'azo ireo.